Nisy kosa ny atrikasa izay niompana betsaka tamin'ny fanatsarana ny fomba fiaina natao tamina faritra telo teto Madagasikara, faritra efatra ny marimarina kokoa teto Madagasikara io fanatsarana ny fomba fiaina io, nahitana vokatra tsara nefa izany ka dia hitarina amina faritra maromaro indray eto amin'ny Nosy. Nahatratra 320 sy iray alina ny isan'ireo tokantrano mampiatra ny paikady izay Ikatsoho Kaizen na fanatsarana ny fomba fiainana any anivon'ireo faritra telo nanombohan'ny Tetikasa dia Ibonglava, Vakinakaratra ary Itasy. Tetikasa izay iarahan'ny fitondram-panjakana malagasy manatotosa, isan'izany ny ministerany fambolena sy ny fitondram-panjakana japoney amin'ny alalan'ny EJICA. Nisy ny atrikasa fanolorana ny vokatra azo avy amin'ity tetikasa ity omaly tetsenansana. Teketso Kaizen zany izy fanatsarana ny fiainana zany. Le fanatsarana ny fiainana dia mifantoka indrindra, mifototra indrindra amin'ny hoe ahoana ny ampiasana ny eo ampelantanana na ny zava-misy zany ampelantanana, ny fiara-miasa tafiditra anatin'izany ny fifanampiany ao anatin'ny fiarahamonina zany ary ihany koa ny ara-materialy izay mety misy eny ampelantanana zany. Dia izay fisainana izay prinsipa izay no nentiny ao anatin'ilay hoe Seiketsu Kaizen. Voakasiky ity tetikasa Seiketsu Kaizen ity avokoa ny sehatry ny fanabeazana, ny fanjariana ara-tsakafo, ny fiompiana, ny fahasalamana, ny fambolena ary ny tontolo iainana. Nahafahan'ireo mpandray anjara ny fanakalo sy ny fampizaran'ny valin'ity tetikasa nolovaina avy amin'ny Japoney ity atrikasa izay nitotsaina tetsenan'izany ity. Tanjona ny ampiatra sy ampiroborobo azy any amin'ny tontolo ambanivohitra.